Ny tanora Garantina dia fikambanana tanora mpilatsaka sitrapo misehatra mahakasika fahasalamana ara-panana ny tanora fa eo ihany koa izay rehetra sehatra mahakasika ny tanora. Izahay dia manao fanentanana eo anivon'ny tambajotran-tserasera indrindra fa ny Facebook fa ihany koa dia manao fanentanana eny fotony eny anivona fokontany eny amin'ny fiarahamonina. Ny tanora Garantina dia manenana ny borosy fa tsy hijanona entanarivo ihany. Ny asa ataonay dia ny antefa zany amin'ny manerana ny Madagasikara. Tanjo fikambanana aloha voalohany indrindra dia hanova ny fomba fijery tanora. Manarak'izay koa mpahafantatra anazy ny zoany, izany hoe misy ny zoan'ny tanora izay mbola tsy fantany ny sasany dia ampahafantarana azy hoe misy ngefa zoana zao. Fa telo manarakarak'izay dia ampiova ny fitondrantenan'ny tanora sy ahaizany mandray fanapahan-kevitra mendrika. Voalohany indrindra aloha manova ny fitondrantenan'ny ao anatin'ny OSC, izany hoe ny membre zany. Tsika eto Madagasikara dia saika tanora daholo ny mameno ny mponina eto dia nefa ny tanora no avy amin'ny firenena dia izany hoe mila changement de comportement zany ao amin'ilay tanora. Ka noho izany dia ao anatiny aloha mila miova voalohany, izany hoe ny OSC aloha mila miova, avy eo izy manova ny fomba fitondrantenan'ny tsirairay.